Ilay Tehina Mazika, sombin-tantara nosoratan'i Alok Tefson. Trangy iray tsy dia fahita firy izy ity fa mety maro ny mahalala azy, mety efa nisy nitovy-trangam-piainana taminy ihany koa. Manasa anao hanaraka izany fa mety misy hitandremanao io. Razavindrakoto Marcel no anarako, azo antsoina hoe Marcel fotsiny. Tovolahy manodidina ny 40 taona aho miresaka aminao izao. Zanak'olavy ampita-kely fianaran-tsoa. Romenan-day izahay no zanak' dada sy neny, mbola manan-jandry aho noho izany. Tsy iza fa Maria, 20 taona. Namita fianarana tao Tambobe izahay mianadahy, fianarana momba ny fitsaboana. Izao moa efa nahavita talohan'ny Maria ka voatendry asa amin'izany toerana antsoina hoe Ambalavato Ivolamena izany, toerana andrefana faratra Ambalavao. Araka ny toromarika nomeny lehibe anay dia 180 kilometatra mianana Ambalavao tsy any Paris renivohitra io. Araka ny namarany lehibenay ihany koa dia mianaka amin'izany toerana izany ny tazoma hery ka io no efa samy andriana ihany. Nanararaotra io tranga io koa moa i mariazy androko vavy ka nangataka fahazon-dalina tamin'ny dokotera lehibenay mba hanao stazy ihany. Nikeny somatsara izany, faly aoka izany aho fa hanana namana. Mbola isan'ny voatendry hiaraka amiko hoany koa i Oly, tovavy manodidina ny 13 taona. Alohan'ny hianganay ny volana jiona taona 2024 dia nanao fihaonana taty an-trano izahay miaraka tamin'ny dada sy neny. Namatopatoka ny dianay ry zareo. Andeha amin'izany toerana izany ianareo anaka, kanefa tsarovana malagasy tsika. Tandrovona ny fomba malagasy, tandrovo ny fomba arahan'ny-ponina any. Azaho tsara ireo olona miara-maina aminareo any, hoy i dada. Tsavy marary angeny no dianay ihany ry dada fa tsy tsangatsangana akory e, hoy Maria. Ekeko izany fa ianareo mpitsabo tony mantsy toa tsy menomeny zavatra inoan'ny olona izay ihany. Marina ihany ny anao izay ry dada fa aza manay ianao fa ankatoavinay ny teninao ka. Fanampy izany koa ny fitondran-tena ataovy tsara. Aza manao ireny fitafy manahitaitra filàny ireny, tsy mety amin'ny olona ambanivohitra ireny, hoy i neny. Misaotra betsaka re maman'i Marcel, hoy i Oly. Niary neny ny asa ataoko any no ataoko fa tsy izay pitsopitso ny ataon'ny olona any. Rehefa vitako ny staziko dia mody aho, hoy i Maria. Tsy aritrela any moa ndry dia miteny an'izany fa izahay ange mataona ny any. Hitako sady ndry aza mba manao mafy loha fa hafahafa fomba fiainana be nge ny olona any ambanivohitra ireny. Efa fantatra izany ka mbola tsy ho vazy be ny sasasasany. Aza miteny izany ianao anaka, mitandrema ihany fa mahay zavatra anie ny olona, sao mba manaonao foana ka ahita angano. Ankiniko n'Andriamanitra ny ataoko dia tsisy atahorako an'izany hodihodikasy izany. Eny ary fa dia misodrana anareo izahay ray aman-dreny hotody somatsara any ary vitany adidy miandry anareo any. Misaotra betsaka anareo dia ho afamangivang foana izahay rehefa misy fotoana. Ny ampisin'iny moa dia nandahoan'ny fianaran-tsoa izahay hiazo ilay toerana. Araka ny fanambaran'ny dokotera ihany dia tsy tongana fiara amin'ilay toerana ka moto hanatitra anay. Tamin'ny 10 maraina izahay no tonga tao Ambalavao ka nitady moto hanatitra. Namonjy toeram-pisakafoanana aloha izahay. Taorian'izany dia nitady olona afaka hanatitra moto ka nahita tovolahy roa. Somary lafilafy ihany ny saran-dalana notakiana fa ny afena teny ihany. Ny marasy olo ny entin'ilay tovolahy iray niaraka fa izaho kosa ny entin'ilay iray. Nanaraka alalan-tany akandrefana izahay. Fonambaranay azy moa io toerana io dia fantany somatsara. Nanome toky anay ry zareo fa tsy maintsy tonga niany izahay.
5 kilometatra tsy idirana ilay toerana alehanay anefa dia tsy zakany motontsony ny lalana, voatery tsy maintsy nidina izahay. Nomena ny vola notakiany ireo tovolahy ireo dia niverina izy raha avy nanoritory ny lalana alehanay. Natao dia tongotra indray dia nanomboka teo hiazo ilay ambalavato. Mangina dia manginina ny lalana, lalankely sara fahalalana. Nitaraina ho reraka i Maria rehefa navita dia tongotra elaela izahay. Fa ahoana kia? Hoy mantsy aho azy. Reraka ako, aleo miala sasatra kely aloha fa tena tsy zakako tsony. Ndry koa nie tsy azoko mihitsy mitondra valizy be tia. Aiza ny tsy ho reraka? Ka ilaiko daholo ange ny zavatra ato e, tsy adala akory ihany vongovongo azy ireo. Na izany, valizy be io, zareo angeny any olo fa sakosy ray lehibe fotsiny, nefa aza izy honina aty maharitra fa hitiny amin'ny manaraka indray ny sasany. Aselosinareo miana tamin'ny famaly fa andao andeha raha andeha. Oenty ny alahy kely aloha inetam-beny iny dia izy mitondra ny any alahy, hoy ioly. Ka samy mavesatra daholo ange ireo e, matoa tsy mampifamadika ny tanay, ato daholo ny vary sy vilagny ary lovia sy sotro ilaintsika any. Aleo ary ny anay roa nantakalo e, ity aloha ento aky fa entiko ny valizindry ity a. Dia nampifamadina ny fitondrana ny entany zareo, notohizana ny dia. Efa nilety any masoandro vao nigadina tao an-toerana izahay. Ny zavatra nahakaka anay dia toa nitsoatsoaka anay avokoa izay olona anantona anay, indrindra ka nahalalany fa mpitsabo izahay. Lay antitra iray no anina anaiky ny fampiresaka aminay, efa fosy sasaka ny volony, miketrotra ny daholo koa ny endriny, manao malabary mangamanga. Marcel tompoko no anarako ary olo sy Maria kosa izato namako. Avy any andrenivohitra izahay, voatendry hiasa amin'ity toerana ity. Valy mahafantatra anareo anaka, dadaberabeva kosa ny fiantso ahy. Asa toy ny inona moa ny ataonareo aty raha tsy mahadiso? Hoy i dadaberabeva. Asa fitsaboana tompoko, izany hoe mpitsabo no asanay. Mpitsabo hiasa amin'ny hôpitaly zany nareo? Hoy izy tokakabe izany. Eny tompoko, hoy oly namaly azy maikamaika. Mahagaga zany a, fa iza naniraka nareo aty? Ny lehibenay tompoko, hoy aho. Andao aloha hiditra ny an-trano sao misy mahafantatra eto. Tsapako natahotra mafy ilay rangahy fa maimay be izy nitondra anay any an-trano. Mansoa, aza mahavahava fa atony misy ahy. Efitra nitokana tsisy rihana io nampandrosoany anay io, jiro mandeha tsolotany no manazava eo anjoro atsinanana. Samy nakatoerana izahay, toa samy natahotahotra izany avy. Fa hono a, aiza ho aiza ilay hôpitaly? Hoy aho. Ny tena marina dia efa 2 taona lasa zay no nikadina ny hôpitaly teto, tsisy mpisapisay nandeha aty intsony. Hoy i dadaberabeva no sady nanorina avy teo am-patana. Fa hoana dadabe? Hoy izahay telo miarany teny. Satria manam-pahavaly zay dokotera makaty, raha sy maty dia lasa dala. Ny farany moa dia ty sainserana taty intsony raha vao lalala io tantara io. Torakohitra izahay raha nandre izany. Inona ny mety antony nahatonga izany? Dia tsy fantatry ilay dokotera lehibe anay koa ve sa fananiany mihitsy no mbola nandefa anay taty? Azavana amin'ny solobolobo no manazava anay ato amin'ity efitrano iray somary tery, zara fa misy hipetrahana. Toa samy natahotahotra avy izahay teo am-pianoana ny dadaberabeva. Manondro amin'ny 7 ora sasany zaty ny famantarana ny tia tanako. Mba
mba azonao azavaina misimisy kokoa aminay ve ny antony mahatonga ny olona eto angahala dokotera? Hoy aho. Ny nahatonga izany ry anakizany de tanàna masina ty tanàna misy antsika ity, mbola miaina ao anatin'ny fombandrazana tanteraka, tsy tia kristiana, tsy tia fombafomba vahiny isan-karazany fa mbola miaina anatin'ny kolosaina navelan'ny razam-bentsika. Vady kisoa ity tanàna ity ary tena fady. Manana ny mpanjaka tokana mitantana azy ihany koa izay tsy iza fa ramasina velo. Ery ambonimbony avaretr'ery izy no mipetraka, mahatazana tsara izay olona miditra sy mivoaka amin'ity tanàna ity. Nanomboka tamin'ny 3 taona lasa nefa de nirongatra ny dazy mahery teto tanàna. Mbola sitrany tambafiany tamin'izany na de betsaka azany maty. Nanoana izany de tonga tadiny be ny tanàna izery ny zava-misy. Raha nahita izany izy ireo de nananga toeram-pisaboana marary na koa hôpitaly moa. Nanomboka tamin'io andro io no efa vaky ny ady teo amin'ny mpitondra fahazakana sy ny mpanjaka ramasina velo. Ny antony de nisalovana ny andraiky noho ireo olona ireo, indrindra fa tonga ireo mpitsapo tao amin'ny hôpitaly. Nidododody namonjy hôpitaly avokoa masy ny marary rehetra. Vomaika niakatra noho izany ny atezeran'ny mpanjaka satria tsy nisy niaino azy sony ny olona na de ray aza. Na tsy ary tena ho verasina izy ka de nanaparany atezerany ireo mpisapo tao amin'ny hôpitaly. Olona mahery io de mahery io mantsy io mpanjaka ramasina velo io. Ny volana septambra taona 7 alina indrindra tamin'izay, araka ny fitantarany nahalala izany tranga izany de nilaza ho mahita biby lehibe manenjika azy ireo mpisapo ireo ka vaky nandositra niala tao amin'ny hôpitaly. Tsy nisy nahita izany biby lazainy izany nefa ny olon-tsotra napetrano azy ireo. Eny fa na de efa tafiditra ao an-trano aza mbola natahotra. Iny alina iny de maty nitahotra na tsy haiko inona ny antony nahafaty azy. Maty i dokotera Frank. Nepisy maraina maty ihany koa ilay mpisapanampy azy. Lasa dalana nary lama kosa ilay sasy-famy manamany niaraka tamin'ilay quartier. Fantatra moa fa ny mpanjaka ramasina velo ny tao ambadiky ireny zavatra ireny. Nandrany koklampizany no araka ny fitantarany olona. Iray volana taorian'izany mbola nisy mpitsapo 2 tonga ihany koa taty fa tsy aby amam-bolana de maty ny iray tamin'izy ireo. Ny iray kosa nitsoaka sy fantatra na maty, tsy fantatra na velona mandraky androany very sy hita popoka. Nanomboka teo no nikadina ny hôpitaly, tsisy ava tsy fisaboana gasy sisa teto. Tsisy saina nokasokatry hôpitaly io tsony satria efa nisy nanandra nanokatra fa vao tafiditra tao anatiny de niverina niazakazaka toy ny misy manenjika ireny. Milaza izy ireo fa misy biby be masika mipetraka hono ao. Hoy dadaberabeva ny tantara. Koditra izahay telo mianadahy, indrindra moa fa izy mirahavavy. Tampoka loatra taminay ny zava-misy, tsy nampoizinay toy izany ny zava-miandry anay eto amin'ity toerana ity. Toa tsy mampindro dadabe, de tena misy biby masiaka monina tokoa ve ilay hôpitaly? Hoy Ioly. Noho ny herin'ilay odiny ilay ramasina velo de mamorona ny saina ho mahita biby na dia tsy misy akory aza ao. De tsy mania sika very dadabe ny fitondram-panjakana, tsy ny sambotra iorangahy tsy vanina mamono olona io, fa valim-pirenena nga izany mpanjaka izany, mila angadraina. Hoy kosa i Maria.
Ny sandary matonga nanao fanatiatena ihany taty fa tsy nahita nangirana. Tovery amanjavy ny fosiny iny raharaha iny. Mety noho ny herinody ampiasain'ny mpanjaka io ihany angamba. Mahavita mandasabaratra mainandro angay izany rangahy izany. Eny fa na io toerana misy azy io aza vitany mampanjavinanjy tsy ho hitany olona. Mba henjana be koa izany dia hoana izany ny ataontsika reto hoy ioly. Izaho aloha dia tsy ho sahiditra amin'izany hôpitaly izany. Aleo rapisy dia rapisy ihany dia miverina mody, hoy kosa i Maria. Tsy aleo ravaina ny asa ratsy ny mpanjaka amin'ity toerana ity, sy mody aho raha tsy vitako izany, hoy kosa aho. Talanjona avokoa ry zareo raha nandre an'laza izany. Teo faty anga ianao? Dia mieriny maizina, hoy ioly. Aza manandrakandrana ny manohitra azy anaka fa tsy aresy azy velively ianao, hoy i tatabe. Anavitra ny olona eo ambanin'ny jiokan'izany mpanjaka izany aho, ary tsy maintsy vitaiko ny amerina ny hôpitaly indray ho azo iasana. Efa izany ny antony andehanana ty ka tsy verimaina izahay. Aza mirediredy lesy fa inona ary ty, tsy mananjoky akoatranao ange aho hoy i Maria. Fantatro tsara izany, fantatro ihany koa ny mety hahazo aho fa hiady aho, hiady hanohitra ny tsirariny. Vao avy ny teny izany, teny izany aho no injay ny boaka ny varatra tany ivelany. Vomaika torakovitra rety namako, izaho kosa toa lasa nafanafo tampoka, vonanohitra ny tsirariny izay mahazo ny mponina eto amin'ity toerana ity, eny fa na ahoizako ny haiko azy. Tsy ny diavitory izany mihitsy izay nandritra iny alina iny fa varatra ny poapoaka mainandro no nakareny tsofiny. Tsy nahitana tamingan'orana latsaka akory nefa na dia kely. Ny ampitso maraina dia tsy maintsy niroso tamin'ny asa tiakata aho dia ny fanokavana ilay hôpitaly ny olona tery andrifa-tanàna. Nisaka nandresy lahatra azy tsy hanao izany izy mirahavavy. Nafanafony loatra nefa aho ka na inona mety zavatra hitranga aho dia vonona hanohitra izany foana. Tsisy afa-tsy vovotsira dimy finosana ihany no fitaovam-piadiana netiko. Fantatro soa matsara fa heriny maizina no mila toerana, mila ampy finoana ihany koa aho hanohitra izany. Resy lahatra ny hanampy moa Irabeva, toa lasa nafanafo be ihany koa aza izy. Nisinda ilay tahotra tao anatiny, vao maika faly aoka izany aho. Tena hafahafa tsara petraka tao ambany ny fandriany izay no nalainy. Taorian'ny alanay ny tranobongo kely ny Ingarabeva dia nandrarako vovotsirany manodidina ny trano mba tsy hatafidirany heriny ratsy. Fomba iray tsy dia fantatra tsara izay heviny fa hitako tanaty boky fotsiny izany dia no tanterahiko, nataoko ampy finoana fotsiny izay rehetra nataoko. Nihidy an-trano moa izy mirahavavy fa izaho sy Rabeva no nandeha tany amin'ilay hôpitaly. Idio tsara fotsiny trano dia aza mihetsiketsika eo amin'ny toerana misy anareo eo, hoy aho mantsy azy ireo. Mitandrema tsara ihany koa ianao, hoy ioly. Toa mbola tsapako torakovitra hatrany. Ny famina izay telo mianadahy. Aza sasatra ihany koa mitolona mbavaka, hoy aho. Lasa izahay.
tsy nisy sahy nanokam-baravarana izany na iray aza ireo mponina tao an-tanàna fa naneny trano avokoa no mitahotra. Voningadina teo an-tokotanin'ny hopitaly izahay dia voamaika ny rivodrivotra ny varatra izay nilatsaka tsy lavitra na eny. Voalohany nataonay dia ny fandrarana vovotsira manodidina ny hopitaly. Vita izany vao nanokatra ny varavarana miditra. Raha vao tafatsofoka nefa izahay dia nisy rivotra mafy ny fofofofo nivoaka tao amin'ny hopitaly. Narahana feon'olona ny gongonona maro tao ny mikekaka ny omefy mafy nanako. Tsy tohatra io zavatra io ka nampianjera anay teo ivelany. Teo ampianjerana indrindra aho no natazana biby olona maro nivoaka ny hopitaly. Ny tapany ambany biby fa ny tapany ambony kosa dia olona ihany. Mierina nanatona izy io, izaho anefa tsy afa-nisika teo amin'nisy ahy. Tafatsangana ingara-beva ka nampiasa ilay tehina teny aminy. Tolasa nanjavinao azy avokoa izay voakapony tamin'ilay tehina. Rehefa nanjavina nefa ireo dia nivoaka indray ny lehibe, biby olona ratsy mahatsiravina. Mierina nanatona anahy izy sady mikakakaka miome fatratra nanako. Manako hoany ny feo. Niezaka niady mafy taminy rabeva fa tsy naharesy azy. Voarahiny teo amin'ny tenda ka dia najipy ny teny amin'ny rindriny hopitaly. Voaraiko somatsara ilay tehina fa najipy ny rabeva nanandrify ahy. Nokapohiko mafy tamin'izany ny lohany, nitsirepirepy fotsiny ilay biby olona, tsy nahafaty azy. Nierina mafy indray izy dia niverina tamin'ny heriny teo aloha. Voarainy tampoka ny tanako. Niezaka nanohitra aho fa tsy nahatohitra ny heriny. Voarainy ihany koa ny vatako, nazerany aho ary nokendainy mafo fady. Tena vao ny fahafatesany indrindra aho no nisy ny vely tamiko avy taoriana ilay biby olona. Fa tsy izy izany akory fa nary azanoko vavy. Mbola tsy nahafaty azy ihany koa io ka voarainy olona itehina ka nakapony teny amin'ilay biby. Niodikodina teo izy, nierina mafy dia mafy. Nivaratra amin'izany nipoapoaka. Nandady mora ingara-beva, nalainy teny amin'ny olona tehina ka natsindro nanandrify ny fon'ilay biby olona. Vao tafatsoka nefa izany dia nanjavina ho azy teo amin'nisy azy ilay biby, setroka fosy sisa tavela. Nisahatra ilay varatra nipoaka, tony ny andro, nangina ny tanàna. 2 minitra taorian'izany nefa dia nisy horohorontany mafy nahatsiravina tery ambony avaratra ka nampiosana ny trano vonenan'ilay mpanjaka ireo dia antsoina hoe Ramasina velo. Matotika tao an-tranony izy mivady sy ny zanany rehetra. Tapitratseho ny tantaram-panjaka Ramasina velo. Hoy rabeva. Isaorana ny tompo, hoy i olona.
fa mba tena inona ity tena hafahafa ty dadabe? Hoy i Maria. Ity no antsoina hoe tena mazika, tena ipetrahany hery miafina. Efa ela no te hifanandrina amin'ny raha masina velo aho fa iza vao tonga ny fotoana, ary tanteraka somatsara manomboka eto de afaka miasa tsy misy manenongelina intsony rareo rakisy, fa efa botika sy rava ilay fomba misavy. Yeah. Ilay Tehina Mazika, sombin-tantara nosoratan'i Alok Tefson.